Ampitiavana be hatrany no anoloranay ny arahaba isaky ny alatsinainy ohatr'izao tsika dia miaraka indray atao anatin'ity fandarana momba ny toetry ny andro ity. Amin'ity manomboka alatsinainy mandra-pahatonga ny amin'ny zoma dia mikarakara hetsika anankiray zahay miaraka amin'ny mpianatra ivoaka enjenera meteo eny Vontovorona sy ny fikambanana Patrakala herinandro natokana ho an'ny meteo na ny toetry ny andro. Ao anatin'izay herinandro izay dia hitety sekoly izay aloha amin'ny telo andro voalohany eo amin'ny telopolo eo ny sekoly ampafantatra hoe inona zany toetry ny andro inona ny toetrandro ohatra ny ahoana zany fiovan'ny toetrandro zany inona ny fiantraikany ary indrindra inona ny azontsika tanora sy ankizy atao dieny izao dia amin'ny alakamisy mamboly azo eny Imeritsy Atosika dia faranana amin'ny lanonana izay raha ny mombamomba iny etsika iny izay anasanantsika rehetra dia tsy andanin'izay raha niverina amin'ny toetry ny andro tsika mandritry ny herinandro dia tsapa hafanantsika amin'ny ankapobeny dia ny any amin'iny faritra andrefan'iny no ahazorana tandrifindraona mety Araikotroka dia ny tapany atsimo miainga eo amin'ny faritra Ivakinakaratreo fa ny any amin'ny farany atsimo indrindra dia tsy mahazorana aloha amin'ny ity herinandro ity rany vinavina. Ny any amin'ny tapany atsinanana indray zany hoe any Analanjorofo any amin'ny Tamatavy iny mahazorana malefaka tandrifindraona amin'ny ankapobeny. Raha ny mandrafitra ny toetry ny androntsika anio dia aly izay tsy maro toerana ny eto Madagasikara dia any amin'ny tapany andrefana afovoany iny zao somary ahitantsika orana tandrifindraona mety Araikotroka ndao jereny raha pitso vao maraina zao ny andro dia efa manorana tandrifindraona aty amin'ny faritra Ivadovavy Fitovinany sy atsimo atsinanana aty somary malomaloka ny andro any Orombe any sy any amin'ny Haute Matsiatra iny ary any amin'ny faritry Anosy any sisan'izay dia saika hifandimba ny rahona sy ny masoandro. Ny tolakandro indray dia efa ahazorana tandrifindraona mety Araikotroka ny tapany avaratry Madagasikara pakatra aty amin'ny faritra Analanjorofo aty dia mbola ahazorana toy izay ihany koa ny aty amin'ny faritry Melaka sy Menabe ary ny faritry ny Avoatany Mariana tsy mahazo ny faritra Analamanga dia aty amin'ny tapany atsinanana ihany koa dia raha ny vinavina ho an'ny maripana ny ambany indrindra raha pitso vao maraina eo amin'ny 40 degré Celsius eo ny eto amin'ny faritry ny Avoatany fa mananika ny 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra any amin'iny faritry Menabe any maromana koa any Morondava any zany dia ny maripana ambony izay vinavinainay ho an'ny rapitso dia eo amin'ny 13 degré Celsius eo any amin'iny Maevatanana iny. Eto amin'ny faritry ny Avoatany moa dia manodidina 20 hatramin'ny 20 degré Celsius. Raha ivoaka ivelan'ny Madagasikara ianao ka mandeha amin'ireto faritra vitsivitsy ireto dia any Paris ho avy ny orana, ny any Milan dia somary maina ny andro amin'ny ankapobeny, ny any Johannesburg ihany koa dia ho avy ny orana ahita tandrifindraona, ny any Nairobi dia ny any Bangkok ihany koa ho maina ny andro. Ho andreo nosy manodidina antsika dia any Maurice any zao no ahitana orana, ny any Comores sy La Réunion saika hifandimba ny rahona sy ny masoandro dia ny any Seychelles hanao andro tankorana sady rahina orana tandrifindraona mety Araikotroka mihitsy azy zany dia izay ny androany dia manentana antsika rehetrarehetra zany amin'ity herinandro ity anaraka ny vaovao tsy tapaka momba ny toetry ny andro zay mandra-pitaovana indray tompoko.